Mananjary raha zany ny fitenin'ny olona avy any Mananjary mba ilazany fa Mananjary dia izy tsy atsimo atsinanana mihitsy fa atsinanana, sy magnano avao sy magnano gda ny avy eo Mananjary dia magnano magnano kade. Anisan'ny mampiavaka ny Mananjary mitovy amin'ny tanan-dehibe rehetra amin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara ny fizaran'ny tanàna roa mazava tsara. Ny ilan'ny atsinanana dia eo anelanelan'ny ranomasimbe Indiana sy ny lakan-dranon'ny Pangalana. Ao ireo toeram-pivarotana isan-karazany, na ny lehibe na ny madinika na ny bazary. Tsy midika akory zany hoe tsisy toeram-pivarotana ankoatran'io, fa any ny tena misy ny toeram-pivarotana lehibe. Any ihany koa ny akabeazany ireo birao isan-karazany, na birao mpanjakana na birao n'ireo orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana. Somary mba hoentiko ihany nareo hitsidika an'izany tanàna Mananjary zany. Raha hampitahaika amin'ny tanan-dehibe rehetra amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara dia anisan'ireo tanàna tsara firafitra, satria manana n'ilay antsoina hoe plan damier namboarin'ireo vazaha mpanjanaka tamin'izany fotoana zany ny firafitry ny tanànan'ny Mananjary. Manana torapasika tsara ihany koa Mananjary, indrindra fa aty amin'ny faritra atsimon'ny tanàna zay madio amin'ny ankapobeny satria akaiky ny vinany. Ny vinany moa dia mariky fa toerana anisan'izay faran'izay fady ary mandrivotra be ny moron-dranomasina na dia andro tsara aza, indrindra moa eritreretinareo fa tamin'ny andron'ny batsiray, cyclone sy eminaty toy izao no takaitra navelan'izany cyclone nandoza izany. Potika ny akabeazany trano rehetra, na trano mpanjakana na trano ana orinasa tsotra na tranon'olona tsotra aza dia saika potika avokoa. Indrisy ny akabeazany trano mpanjakana dia tsy tafarina hatramin'izao tsika miresaka zao. Ny tranony zareo ao ministera amin'ny fitantanam-bola, ny amin'ny chambre de commerce, ndaony tsy foatsika ato anatiny ato hoe zao ny tafo tsy misy intsony, ny tena vomafy service de domaine, na ny ambony riana zay tsisy intsony ho raisana ny kely azy hatramin'ny tafo tsy misy intsony. Ndaondray ny ho tsy diantsika ny ato anatiny ato hoe zao ny birao amin'izao fotoana zao tompoko, nalaina tamin'ny volana oktobra 2024 zao sary zao. Ndaony hidilatsika ny ao anatiny zao sisa ireo antota-taratasy mikasika ny fananantany aty amin'ny distrikany Mananjary renivohitry ny faritra Vatovavy. Eno inareo zany feo zany, eno feona ramanavy, chauve-souris feno ao amin'ity birao ty. Raha mbola azo ohatriny hoe birao moa zao, ireo ny Tahina ramanavy. Raha nanana fahafahana mamoaka fofona amin'ny vidéo dia navoakako ny fofona Tahina ramanavy goano, azo atao zezika. Mety ametra-panontaniana ianao hoe aiza moa zany zao ny mpiasa, satria ny biraony zao ny biraony zao ny ao ambony riana, aiza ny mpiasa ozy ianao ny miasa eo an-davarangany ho tokotany. 1.7 kilometatra avy eo Mahajanga amin'ny lalam-pirenena faefatra makaty Antananarivo itya no misy fiviliana makany amin'ny grotte ny Belobaka, grotte de Belobaka izay lavabato miisa 7 izy io
roa kilometatra miala amin'ny lalam-pirenena tonga ny fiara rehetrarehetra. Dia ny lavabato voalohany no tsy dia tsika voalohany zao mazava ho azy sady doany ihany koa izy io, ary ny tongotra akavanana ny tsy maintsy amindrana idirana meloa ao ohatra ny doany rehetrarehetra saika manerana any Madagascar. No ny fahateren'ny fotoana sy noety manana ihany koa dia lavabato telo no tsy ditsika amin'ity indray mitoraka ity. Ka ny lavabato voalohany izay midina any amin'ny 40 metatra any ambanin'ny tany any no itsofoana voalohany, ary io lavabato voalohany io ihany koa no hany sisa maro fadifady. Mazava ho azy moa misy fadifady ny daholo na ireo lavabato sasany aza, fa ity ny tena mbola misy mpanasina, betsaka mpanasina kokoa. Any amin'ny 40 metatra any ambany any no misy ny bibilava ahitana an'ireo chauve-souris na ireo fanihy. Somary sarotsarotra na miakatra na midina ao. Dia ny lavabato faharoa ndray kosa lay antsoina hoe katedraly no tsy dia tsika eto zao. Mahakatedraly azy moa dia anarana napetaka ilay mpitardia zay efa manatraiky efa be mihitsy raha ny mikasika an'ity lavabato ity, an'ireto lavabato ireto, satria dia tany amin'ny 5 tapitrisa taona tany aloha tany no nomboka ny foronan'izy io, ka hatramin'ny 2 tapitrisa taona sy sasany eo tamin'izany ère secondaire sy quaternaire, hatraty amin'ny quaternaire taty no ny foronan'ireto lavabato reto. Ny lavabato fahatelony zay ho tsy ditsika zao dia ilay antsoina hoe femme na vehivavy, satria dia misy endrika nono anankiroa ao anatin'io lavabato io. Misy manasina ihany koa ao anatiny ao, saingy tsy dia be fadifady manahoana, mila mitandrina ihany na izany zany aza, so dia midona amin'ireny stalactite reny ny lohanao. Stalactite ny ambony, stalactite ny ambony dia stalagmite ny ambany, fa rehefa midona ao ny lohanao dia stalactite zany. Stalactite le izy raha ohatra ka midona ny lohanao. Rehefa mitambatra ny stalactite sy ny stalagmite dia antsoina hoe colonne. Formation karstique izy io, zany hoe resaka fitetevana rano feno calcaire amanarivo taonany, amatapitrisa taonany no ny foronany zao lavabato izao. Tamin'ny aro tany aloha ela be tany, mbola tsy nisy olombelona ary teto ambony tany, fa nahitana subfossile kosa ny tao, zany hoe fossile mbola tsy tonga volana tsara rehefa natao ny fikarohana.